Marka toko 5:10. Jesosy miseho anolohan'ny manam-pahefana ara-panjakana. 1 ka hatramin'ny 5:10. Jesosy manoloana ny Pilato, ilay gobernora Romanina. Ary niaraka tamin'izay, raha vao maraina ny andro, ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona sy ny mpanoradalàna mba amin'ny sinedriana rehetra dia niara-ny saina ary namatotra an' Jesosy ka nitondra azy dia nanolotra azy teo amin'ny Pilato. Ary Pilato nanontany azy hoe, ianao va no mpanjakan'ny Jiosy? Ary izy namaly ka nanao taminy hoe, voalazanao. Ary ny lohan'ny mpisorona ny ampangazy zavatra maro. Ary Pilato dia nanontany azy indray hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Zao amaro ny zavatra iambangany anao zao. Fa Jesosy tsy namaly tsony, na dia indray mbava akory aza, ka dia gaga Pilato. Jesosy sa Barabasy? Ary isaky ny avy ny andro firaviravona, dia Fanaony no mandefa mpifatotra iray izay angatahan'ny vahoaka. Ary nisy anankiray, ilay atao hoe Barabasy, nifatotra tao mba amin'ny mpikomy sasany, izay efa nahafaty olona tamin'ny fikomiana. Ary ny vahoaka niakatra ka nangataka azy hanao araka izay fanaony aminy. Fa Pilato namaly azy ka nanao hoe, tianareo va raha ny mpanjakan'ny Jiosy no halefako anareo? Fa fantany fa fialonana no nanoloran'ny lohan'ny mpisorona azy. Fa ny lohan'ny mpisorona nanome fo ny vahoaka, fa aleo Barabasy no halefan'ny Pilato ho azy. Ary Pilato namaly ka nanao taminy indray hoe, ka inona ary no hataoko amin'ilay ataonareo hoe mpanjakan'ny Jiosy? Ary ny vahoaka niantso indray hoe, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ary hoe Pilato taminy, fa inona moa no ratsy nataony? Nefa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe, omboy amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Pilato tahazo sitraka tamin'ny vahoaka, ka dia nandefa ny Barabasy ho azy. Fa Jesosy nasainy nokapohina, dia natolony azy mba ho ombona amin'ny hazo fijaliana. Jesosy teo am-pelantanan'ny miaramila. Marka 5:10 ka hatramin'ny 7:20. Jesosy nosatroina tsilo. Ary ny miaramila nitondra an' Jesosy ho eo an-kianja dia ao anaty rova sady nanangona ny miaramila namany rehetra. Ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy sady nandrandrana satroka tsilo ka nasatry ny lohany. Ary dia niarahaba azy izy hoe, arahaba ary mpanjakan'ny Jiosy. Jesosy nokapohina sy nambaniana. Ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotary izy, sady nandrora azy, dia nandoalika sy niankohoka teo anatrehany. Ary rehefa nanao azy ho fiomezana izy, dia nanala ilay lamba volomparasy teny aminy ka nampitafiny azy indray ny fitafiny. Ary dia nentiny ho ombona amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Simona Kirenianina, rain'i Aleksandro sy Rofosy, izay nandalo avy tany Etsa, no notereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Jesosy nentina tany Golgota. Ary Jesosy dia nentina teo amin'ny tany Golgota, izany hoe rahadika fitoeran-karandoha. Dia notolorany divay miaro miory izy, nefa tsy nety nisotro izy. Nombona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy. Marka 5:20 ka hatramin'ny 12:30. Ora 7 7 maraina, nombona Jesosy. Ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana izy, dia nanaovany loka ny fizarany fitafiny, hahitan'izay ho azony avy. Ary tamin'ny ora 7 no nanombony azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny soratra milaza ny nanamelohana azy, dia voasoratra teo amboniny hoe, mpanjakan'ny Jiosy.
Ary nisy jiolahy roa nombony tamin'ny hazo fijaliana koa, ny anankiray teo amin'ny ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Ary izay nandalo dia niteny ratsy azy sady nihifikify-doka nanao hoe, hia, erilay maharava ny tempoly sy mahatsangana azy amin'ny atelona. Vonjeo ny tenanao ka midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Ary toy izany koa no fanesy ny lohan'ny mpisorona, fa niresaka izy sy ny mpanorandalàna nanao hoe, namonjy ny sasany izy, fa ny tenany tsy hainy vonjena. Aoka Kristy mpanjakan'ny Israely idina hiala amin'ny hazo fijaliana ankehitriny mba ho hitantsika ka inoantsika. Ary ireo niaraka nombona taminy tamin'ny hazo fijaliana dia naneso azy koa. Maty Jesosy, nanome ny ainy ho fanatitra ny sitrapo. Marka 5:10, 7:telopolo ka hatramin'ny 2:1. Ora fahaenina, 12 atoandro, maizina ny tany rehetra. Ary nohony tamin'ny ora fahaenina, dia tonga maizina ny tany rehetra, ka naharitra hatramin'ny ora fahasivy izany. Ora fahasivy, 3:00, maty Jesosy. Ary tamin'ny ora fahasivy Jesosy dia niantso tamin'ny feo mahery ka nanao hoe, Eloi, Eloi, lama sabakitany, izany hoe raha dika, Andriamanitro ô, Andriamanitro ô, nahoana dia mahafoy ahy ianao? Salamy 2:1. Ary ny sasany izay nijanona teo raha nandre izany dia nanao hoe, indro miantso any Elisy. Ary ny anankiray ny azakazaka dia nanatsoboka sponzy tamin'ny vinaingitra, ka nitohizany tamin'ny volotara dia natolo ny hotsetsefin'i Jesosy. Fa hoy izy, aoka hoe izahantsika na ho avy ampidina azy Elia na tsy. Ary Jesosy niantso tamin'ny feo mahery dia afaka ny ainy. Ary ny efitra lamba tao amin'ny tempoly dia tritra ny zara roa hatrany ambony ka hatrany ambany. Nisy kapiteny ray nanaiky fa Jesosy dia zanak'Andriamanitra. Ary ny kapiteny izay nijanona tandrifiny, raha nahita fa afaka toy izany ny ainy, dia nanao hoe, marina tokoa fa zanak'Andriamanitra io lehilahy io. Ireo vehivavy nanaraka an'i Jesosy. Ary nisy vehivavy koa nitsinjo teny lavidavitra eny, ary anisan'ireny Maria Magdalena sy Salome, ary Maria ren'ny Jakoba kely sy Josesy, izay nanaraka azy ka nanompo azy fony izy tany Galilia, mba amin'ny vehivavy maro koa izay niaraka taminy niakatra tany Jerosalema. Nalevina Jesosy. Marka 5:12, 12 ka hatramin'ny 17. Ary no ny hariva, satria andro fiomanana ny andro, dia ny andro alohan'ny sabata, dia avy Josefa avy any Arimatia, lehilahy manan-kaja, izay isan'ny Sinedriona sady niandra ny fanjakan'Andriamanitra koa. Ary sa niditra tao amin'ny Pilato izy ka nangataka ny fatin'i Jesosy. Ary gaga Pilato raha maty sady Jesosy, ka dia niantso ny kapiteny hankao aminy izy, ka nanontaniany azy na efa maty ela izy na tsia. Ary rehefa naray tamin'ny kapiteny izy, dia nomeny an'i Josefa ny faty. Ary izy nividy hariry madinika, dia nampidiny ny fatin'i Jesosy ka nofonosiny hariry madinika, ary naleviny tao amin'ny fasana, izay nilavahana tamin'ny vatolampy, dia nanankidia vato eo ambonin'ny varavaran'ny fasana izy. Ary Maria Magdalena sy Maria ren'ny Josesy dia nijery izay nametrahany azy.